mihoatra lavitra no zavatra tadiavinao azy. Ianao mety mietreritra hoe sakafo tsy mihinan-kanina izay 3 andro rehefa tenena fony Andriamanitra mihitsy izay fa tady io fa misy olona afaka mividy omby ray ihany fa tsisy apety. Vidiny io apety io raha ilozany io ianao tsy voavidim-bola io. Soran'Andriamanitra raha mbola te hihinana fa misy zavatra ao anatinao lafo vidiny zavatra tianao hohanina. Mba mandany any amin'ny hôpitaly fa ndray mandeha na mangolona nalemy le rangahy efa 2 taona izy teo am-pandriana dia nampahery ahy le rangahy Pasteur Rodolphe misoran'Andriamanitra any amin'ireo tongotra mbola mitondra anao n'aiza n'aiza ireo fa za zao sisy miankina manolona efa leo any ankonako. Misy zavatra anananao fa tapena ny devolo masompananao tsy afaka misaotra azy, tsy afaka misaotra an'Andriamanitra fa tonga hava saina. Mety niarana tory na ny 5 endrina ny 5 adala fa tapitra ny fotoana androany ry fiangonana ho andrehetra izay manaraka any koa tapitra amin'izay ny fotoana andaontsika nomana amin'ny fanaovan-jiro marina, fanaovan-jiro tena izy ibebao zay lasa rehetra tena miverena amin'Andriamanitra, mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra, iverina Jesosy. Ty resaka ty sasako inona ny ilako azy eto fa raha ny eto manaraka ho azy fa inona ary le atao hoe endry eto. Ny fahendrena teto tsy hoe manana solika izy 5 samy nanana, manana solika ampy ho amin'ny fampakarana le 5 endry, tsy hoe rehefa misy le solika fa voatahiry le solika sy ho fantany mandra-piaviny samy maneho ny solika ny avokoa ny rehetra fa nisy le solika lazaiko teo hoe tsy rehefa tsy tena fitiavan'Andriamanitra no anatsika tsy tena pura zany fitiavana zany ao amintsika dia tadidio meritra io fa tsy mirehitra. Ny olona fiangonana dia tsy tena miombona sy mifankatia marina. Hitanareo ny tao Efesosy andao nijeritsika kely ny fiangonana Efesosy vetivety zay fotsiny no zaraiko androany fa tsy tena izy vita fa anetrany ianao mandinika an'izy rehetrarehetra. Amen. Jereo kely ny fiangonan'ny Efesosy azafady. Ny fiangonan'ny Efesosy ao amin'ny Apokalipsy 2 ny 1 ka hatramin'ny 7. So raha tamin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy zao no lazain'ilay miazona ny kitana 7 eny tanany ankavanana sady mandeha eo fovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao tena top be Efesosy amin'ny asa, fikelezanaina, ny faharetana, ny tsy fahazakana ny mpanao ratsy ary ianao nianarako sady tsy reraka tena top zany kanefa ozy izy manana teny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao ka tsarovy zay nitoeranao fony tsy mbola lava dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka amindra ny fanaovan-jiro. Hitanareo le fanaovan-jiro fitiavana voalohany dia ozy izy hiala amin'ny fitoerana raha tsy maninona ozy izy bebaka fiangonana io eglizy dia ozy izy kanefa zao nitoetranao manana toetra tsara izy alanao ny asa Nikolaita zay Nikolaita io le fampianarana sy olitanao mijangajanga fa tsy vitanao tsony teny azy satria mpamafy be izy nefa manao erreur potsaka be zany izy amin'ny zavatra rehetrarehetra paster dia rehetra manginginy paster satria nahoana tapena amin'ny vava amin'ny vola dia tsy miteny manomboka manapaka ny fiangonanao ny esprit Nikolaita. Io Nikolaita io koa le manome vahana ny nofo manindraindra olona manome voninahitra olona zany ny esprit Nikolaita. Lasa misy olona maka ny toeran'Andriamanitra dia mandeha tsikelikely io fampianarana io dia manomboka jamby ianao tsy tena mifakahita amin'Andriamanitra sy matahotra azy fa mametraka olona ho elanelana amin'ny fifandraisanao aminy. Esprit Nikolaita tsy midika akory zany hoe tsy ajaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy midika akory zany hoe tsy afaka hifankatia sy hifampizarany tsara ny samy zanak'Andriamanitra fa tsisy antony hanakana ny fitiavana roa tsy ho pura ao amin'ny sitrapony satria Andriamanitra tena sarotiny amin'izany fiainana zany eo am-panompoana azy. Fitiavana zany fanaovan-jiro tena mavitrika isika ny amin'ny zavatra rehetra ara-panahy fa tavelitsika amin'ny fitiavana. Mety efa tsara ny doktrine raha Efesosy ny fanompoana koa top ny fahatsoloana tena ao tsara ny esprit de discernement fa Andriamanitra mahita fa efa very ny fitiavana voalohany fa inona le fitiavana voalohany ny tena fanilo avy amin'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fitiavany ao anatinao mirehitra.
ny fitiavana tsy sentiment, tsy fihetsem-po ny fitiavana avy amin'Andriamanitra fa safidy. Raha fihetsem-po izy dia ara-nofo, satria ny fitiavana dia misy bazy iaingana amin'ny hoe mapety, zany hoe misy intérêt foana. Tiako izy fa tena mahay mampianatra, tiako izy fa miantony le fitiavana. Fa za te hiteny aminareo hoe le fitiavana tena tian'Andriamanitra ho fitiavana tsy misy antony, fa fitiavana na dia tiako izy na dia adala aza, tiako izy na dia tsy mendrika aza. Zay le fitiavan'Andriamanitra. Fa fonombola mpanotsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Dia jereo ny zavatra nisy. Zay fitiavana zay ny tian'Andriamanitra irehetra ho am-potsika, fa zay ny tena endrika ny tiavany antsika. Dia ozy izy John, za ozy izy tia ny rahalahy. Saingy zao ozy izy, za ozy izy tsy mahay mity, fa izy no ny tia taloha, modèle ny fitiavany no itiavako ny rahalahy. Ny dikan'izay tsy fihetsem-po manetsika anao ity le fitiavana, fa safidy anapa-kevitra andraisanao sy iainanao ny fitiavana. Zay mahatonga an'le fitiavana hoentina mambavaka mba hirehitra ao anatinao. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Misafiditsika ny ity tahaka azy. Vavaka ianao, lasa fahoriana ho anao raha ohatra ka renao fa mankahala ny ao am-ponao. Tsy mahazo aina ianao satria nahoana? Tsy hoentiny safidy piti ara-pihetsepo tsony, fa terele fitiavana an-tsafidy anao ny sitrapony. Mianatra amin'ity tsika. An'ilay fitiavana voalohany, rehefa jamba amin'ny fitiavana voalohany no ka feno fanamasina, dia hoentin'Andriamanitra any amin'ny dingana mahay mamela ny hafa. Mora ho anao mamela ny olona tianao, sarotsarotra ho anao. Kanefa ny dingana anehoana fampianatra Jesosy ianao. Raha vitanao ny tonga eo amin'ilay 3e étape, dimension ambony indrindra, ny mamela ny fahavalonao. Raha noana izy omeo hanina, raha mangetety izy omeo rano, ahoana ny ananako an'izany Jesosy? Tsy anananao zany raha tsy manana azy ianao. Ary zay le fatra ny fahafenona tadiavina. Ozy izy Paul, dia nalalanareo ny avany sy ny sakany amin'ny fitiavany, ny alaliny sy ny aviny, mba hamenonanareo ny fitiavany. Satria rehefa feno ny fitiavana ianao dia feno ny fanahany. Zany hoe fahatanananao ny alehiben'ny fitiavana dia misy ifandraisany amin'ny fanekonao ho fenona ny fanahany. Teo ny nahatsapako feno fepetra mavavolombelona rehefa feno ny fanahy ao anatin'ny olona. Fa feno ny fanahy tsy midaraboka androany dia miteny ratsy raha fitsy maraina. Hitanareo vody ao no fiangonana midaraboka. Ambondriana feno ny fanahy fa tsisy daraboka na ray. Ianao nga fahavalo ny daraboka? Tsy fahavalo ny daraboka fa ny olona hitako ny daraboka, le maramila telo andeha sambotra an' Jesosy dia vao niteny izy za ihany ty dia ny daraboka. Matono zany ny daraboka misy hery tsy mahazaka ny fahatsarany ao anatinao manohatra azy. Fa ny apôstôly sy ny mpianatra 20 tsisy ny daraboka nareo atao amin'ny efitra ambondriana, nefa feno ny fanahy masina. Reo modèle tsika. Zany hoe tsaka modèle hafa e.